Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Ny zava-tsoa izay natao taminao dia ataovy amin'ny hafa koa fa aza faly mahazo fotsiny. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Ny toe-tsaina hoe faly mahazo na faly mandray fotsiny ihany dia tena fitiavan-tena, faharatsiam-panahy raha ny soratra masina ny jerena. Tsy toe-tsaina kristianina izany. Ny soratra masina dia mitaiza antsika, mampianatra antsika hoe izay zava-tsoa no raisinao, nomenanao, natao taminao dia ataovy amin'ny hafa koa arak'izany. Ohatra fotsiny izao misy olona anankiray izay niona tamin'ny namany izy. Olona manan-karena be ilay namany. Dia ozy ilay namany hoe inona mba zavatra tadiavinao fa hovidiako. Kiraro no ilaiko ozy, satria ny kiraroko efa somary eradreraka daholo ihany. Ndao ary, nentiny tany amina toerana fivarotana kiraro tsara tarehy ilay olona. Dia nividianany kiraro 3 karazany, lafo vidy ary nomeny maimaimpoana fotsiny. Dia tena faly izy, tsy ompitratra ny hafaliany, lasa izy nandeha nody. Tonga tao an-trano tena voakany teo daholo ilay kiraro vaovao mangirana sy tsara. Dia ozy izy ilay mpanampy an-trano lehilahy hoe aleo ary mba tezaiko amin'izay zany ty kiraron'ny patron ty fa ianao zany efa nahazo andreo vaovao be tsara tarehy be reoko. Toy izy ay azafady aloha ohatrinona sahanao amin'iny dia alako amin'ny karamanao isam-bolana. Hitanareo zany toe-tsaina zany. Izany le toe-tsaina faly mahazo fotsiny. Jesosy Kristy dia nampianatra any Matio 10:15 manao hoe efa nahazo maimaimpoana ianareo koa manomeza maimaimpoana. Io koa io dia donc ny dikan'io. Donc zany hoe rehefa nahazo maimaimpoana ianao dia manana didy ianao hizara maimaimpoana. Fa tsy hoe ianao nahazo kiraro maimaimpoana nefa rehefa avy eo le kiraro ratsiratsy kelinao reo tsy mba fonao mihitsy homena maimaimpoana fa mbola takinao indray vola. Misy tantara anankiray koa any Matio 7:20 miresaka ilay lehilahy anankiray izay mpandrara lehibe teo amin'ny tanàna, ananany mpanjaka vola be mihitsy izy io. Ary tena tsy voalohany, tena mibabababa ny fona teo amin'ilay mpanjaka mihitsy, tena tsy vitako izy izy fa tena mifona aminao. Toy izy ilay mpanjaka hoe eny ary mamindra fo aminao foanako daholo ny trosanao, mandehana mody fa tena mampahiola loatra ny mahita anao feritraina tahaka an'io. Faly ohatran'izany. Tena tsy ompitratra koa ny aravona rehefa nandeha nody, fa teny an-dalana nody izy dia nahita lehilahy anankiray izay ananany vola. Vola tsy betsaka fa vola kely. Fa tena tsy navelany mihitsy. Niangavy ilay olona hoe za koa mila vola fa tsy manaiky mihitsy. Eo more mba hifonana, mba hitalahoana sy ohatro. Le lafina ny faladianao fa tsy nanaiky hatramin'ny farany izy. Tsy maintsy alohanao vola koa izy fa kadraiko ianao dia nikadrainy ilay olona. Reny ny mpanjaka izay resaka izay. Ohatra le lehilahy nataoko an'izao iny ve izy tezany ve nataony averina aty izy fa averiko asiko alohan'iny daholo indray ny trosany rehetrarehetra. Ratsy fanahy zany ny ambaran'ny soratra masinao mpanompo ratsy fanahy ny anarany, satria olona faly mahazo fotsiny fa tsy mba vonina izara mihitsy. Nefa dia be tsika ny manana an'izany toe-tsaina izany ary androany ny tompo dia tena te-hanitsy. Tena te-hanitsy ny fiainantsika any am-piasana any. Sahirana mihitsy tsika miady ny zoantsika. Congé, 13e mois, récupération, jour de repos sy ny rehetrarehetra ny resaka repos médical sy ny ohatran'izany. Nefa dia ao an-tranonao misy mpanampy an-tranonao mba manana congé ve? Manahoana ny 13e mois? Rehefa marary sao dia alefanao mody fotsiny. Manahoana daholo ny zavatra rehetrarehetra misy repos ve? Faly mahazo. Fa tokony eritreritra mihitsy hoe raha omena an'ity atao am-piasana dia izy indray ny olona ambany fifehezako dia ahoana ny hanomezako an'izany andreo olona ambany fifehezako ireo. Zay mihitsy ilay tenin'i Jesosy hoe nahazo maimaimpoana dia tokony hizara maimaimpoana. Raha jerevanao manko io texte io dia ozy izy manao hoe Sitrano, marary, atsangano, maty, diovy, boka, avoahy, demonia, efa nahazo maimaimpoana ianareo. Zany hoe efa nahazo fanasitrana, nahazo fanadiovana, nahazo fanafana, maimaimpoana. Dia noho izany mandehana manomeza koa fanasitrana na fanadiovana maimaimpoana, fa tsy hoe rehefa nahazo fanasitrana maimaimpoana dia andeha nasitrana dia anao bizina amin'iny indray rehefa avy eo. Dia izany ny ampianaran'i Jesosy Kristy antsika eto. Indraindray tena misy zavatra mampalahelo.
misy olona dia tamin'ny fahazazany ny toan'olona foana ny fianarany, olona no niantoka azy voatafita sy tafavoaka izy, fa nga izy manao an'izany tsony ataony tantara teo amin'ny fiainany fotsiny le izy, fa dia sahirana ka zay kosa ve sahirana dia aiza moa ny hanomezana izany, zay fa dia ampitovy ny tenany amin'ireny olona mpanan-karena be reny. Andriamanitra anie tsy mitaky ianao hoe tena hiantoka ohatran'ina fa zay mba vitanao dia tokony ataonao, fa ny fahasahiranana izany na miresaka amin'ny olona miliardera ianao dia miteny sahirana foana izy, fa tsisy olona tsy sahirana eto amin'ity tany ity, fa ny anjaranao dia manome araka izay anananao, mifanandrify amin'iny zavatra izay natao taminao iny. Mivahiny an-tranon'olona tsika dia falifaly ery, karakarain'ny olona, omen'ny olona sakafo, ataon'ny olona nyty rehetrarehetra ity, dia tena tsapanao mihitsy, tena misambatra ianao, milamina ianao, karakarain'ny olona, fa ianao koa tokony heritreritra hoe ahoana koa no mba hikarakaraiko ny olona izay tonga ato amiko ato, mitovy amin'izay nanaovana anahy. Tokony hanome fikarakarana araka ny tokony ho izy koa ianao an'izay olona mandalo, fa tsy hoe zay tsy mandray vahiny, zay tsy manasa misakafo izany, fa manahirana izany, mampidipiditra tranon'olona, nefa ianao mitsofotsofoka any tranon'olona any. Rehefa ohatra ka tsy tianao mihitsy le mampidipiditra tranon'olona, aza mba mitsofoka any anaty tranon'olona koa izany ny dikany. Satria izany koa nambaran'ny tenin'Andriamanitra hozy izy, na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany. Ka rehefa izy zany hoe za tiako mihitsy hoe za tsy hidikidirana ny tranoko, dia ny dikan'izay aza miditra any amin'ny tranon'olona mihitsy. Fa tsy izany ny toetra, tsy toe-tsaina ampianarin'ny soratra masina izany ry hava, tsy toe-tsaina ampianarin'ny soratra masina izany. Za eto dia te hijoro vavolombelona amintsika, tena mpanetretena lehibe no hitantarana amintsika izao tantara izay nisy zao. Tamin'ny taona 2024 no nandeha voalohany taty ampitan-dranomasina, ary tamin'izany fotoana izany dia nisy namako vazaha izay natao mariazy, dia nanasy izy ary niteny hoe etoako daholo ny saran-dalanao, ny fiainanao rehetrarehetra tia mandritra ny 2 volana. Tena tsy ompitratra ny hafaliana sy ny haravona tamin'izany fotoana izany ahitana andafy voalohany, dia tena vitany tanteraka soamatsara ilay izy. Rehefa tonga tany ambanivohitra, satria mbola tamin'izany fotoana izany tany ambanivohitra izay ny asa, dia tonga teo ny olona izay hijery sary koza hoe raha maro be ohatr' izao ny hijery sary, aleo am-piangonana mihitsy tsika ny hijery sary amin'ny lahady hariva, feno ny fiangonana hijery sary ny olona, dia nalefa tamin'ny écran géant teo ny sary, dia nijery toy izy le tovolahy kely anankiray izay hoe rovina tena ty paster vao mba handeha ho any amin'izany andafy zany, Antananarivo aza tsy hitany tena ozy. Nanindrona be anazy tenin'izay hoe Antananarivo aza tsy hitanay. Dia nanontany le fikambanan'ny tanora tao amin'ny fiangonana hoe iza aminareo no efa tany Antananarivo. Taitra be olona 2, 3 angamba ny raha tsy diso no nanangan-tanana, nefa ankizy eo amin'ny 5-7 taona anontaniako an'izany. Toy izy ahoana ary raha ohatra ka hitina ny Antananarivo nareo? Orakoraka izany, nofinofindry zareo, izany hoe andeha ho any Antananarivo izany, ary tena niraisiko adidiko mihitsy nitondra andreo any Antananarivo satria nanatanteraka ny nofinofo kokoa ilay namako hoe nitondra anahy nakany andafy. Dia tena niraisina didy, nitadiavina ny vola, natao daholo ny rehetrarehetra ahafahana mahazo famatsiana hitondrana andreo tany Antananarivo. Dia tena vita izy rehefa natao mafy, sarotra, ohatrany hoe mitady raharaha ianao, fa tsy resaka mitady raharaha le izy, fa rehefa mba nikarakarain'olona ianao, nataon'olona izay navatra nahafaly ianao, dia mba tokony hanao an'izany amin'ny hafa koa ianao. Nentina nitsidika ny chocolaterie Robert ireo ankizy ireo, nandeha nakany amin'ny université any Antananarivo, nitsidika ny Tsimbazaza, ny rovan'ny Manjakamiadana, nitsidika ny sekoly Le Petit Nid, nentina nandeha nijery fampisehoana, nentina mba nandeha mijery an'izany fiainana Antananarivo izany. Zavatra kely anie, tao Beorika tao dia anisan'ny zavatra nampimeza, nisy escalier le hitanareo le miakatra automatika ireny. Zay le ankizy vao mba nahita an'izany, fa tena ohatrany niakanidina teo le ankizy, najanon'le tompon'le sinoa mihitsy fa manidina reto ankizy reto dia mba simbainy reto ity zavatra ity, najanony mihitsy le escalier. Dia avy eo nisy ankizy mitantara be rehefa avy eo hoe zaho izy tena efa ela nahitako an'izany rano nanosy izany, fa tany avy ambany izany dia tena zay ny zavatra nahafinaritra anazy indrindra, rano nanosy, ny fahitany ny rano nanosy ny zavatra mba tena nahafinaritra azy. Ka izany le izy
hoe mahafinaritra koa le mba mizara fa tsy faly mahazo fotsiny. Ary io fiainana amizara io anery havany dia tadidio fa rehefa mitsotra ny tananao dia vao maika ianao mandray, fa rehefa mikombona ny tananao tsy isy zavatra voarainao zany eo. Fa raha tianao nahazo fitahin'Andriamanitra dia atsory ny tananao, mizara ianao, zarao zay zavatra nomen'Andriamanitra anao ary zarao maimaimpoana. Aza dia hoe vola foana ny fiainana, aza dia hoe titikely, aza dia faly mahazo, fa andaontsika no fampiarana an'izany tenin'Andriamanitra zany. Andinika inona moa ny zavatra voaraiko sy azoko, andeha mba hizara maimaimpoana. Tsotra fotsiny ny anaovantsika fampiarana azy dia hitanao zato fa hoe sarotra ny mampiatra an'izany teny zany. Ohatra, itsika io dia mahazo famindrapo sy famelan-keloka foana amin'Andriamanitra, na fery na firy fahotana vitantsika isan'andro isan'andro, na misy fahotana miverimberina aza, dia mahazo famindrapo foantsika rehefa mangataka famindrapo. Nefa dia manahoana moa tsika eo anatrehan'ny manodidina antsika. Itsika izay milaza hoe niary efa indray mandeha aloha indroa dia efa tsy mety amiko intsony. Tsy mety zany. Aza faly mahazo famelan-keloka sy faly mahazo famindrapon'Andriamanitra fotsiny. Fa misy fotoana ianao tena ohatra an'Andriamanitra. Misy fotoana hoe mavesatra amin'Andriamanitra ny fahotana ataontsika fa misafidy fotsiny izy hoe izay zany, avelako any. Dia misy fotoana koa ianao tena mila manao an'izay hoe mavesatra ilay izy fa dia isafidy fotsiny ho avelako any. Ry havana, andaontsika hiova, andaontsika tena hiala amin'izany fitiavan-tena sy faharatsiam-panahy zany. Rehefa nomena akanjo maimaimpoana ianao dia mizara akanjo maimaimpoana. Rehefa nomena olona trano vidiny mora ianao dia rehefa mba hanome koa ianao dia mba ataovy izay ahazoan'ny olona zavatra amin'ny vidiny mora. Rehefa mba nisy nanao an'izao ianao dia ataovy an'izao. Le zava-tsoa, le zava-tsoa izay niraisinao be dia be, aza faly mahazo fotsiny. Fa na dia ataoko azy hoe nomen'olona solom-body koa ianao dia mba dinio izy akoho ny tokony nomeko solom-body koa. Zany ny fiainana ary zany nampianarin'ny soratra masina. Mahireza ry havana, mangatà ery avy amin'ny fanahy masina, fa tsy vitanao amin'ny herin'ny sainao fotsiny zany fa tsika dia misy fitiavan-tena ao anatintsika ao. Sahirana lavitsika dia miteny hoe za tsy te hisahirana, nefa dia faly mandray ny fisahiranana avy amin'ny hafa fotsiny. Fa mangatà ny fanahy masina hoe tompo, omeo an'izany toe-po zany omeo an'izany toe-tsainy zany mba ahafahako manome izay rehetrarehetra efa nomenao ahy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.